Ampitomboana amintsika hatrany ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana raha amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faly miarabantsika rehetra indray amin'ity alahady maraina faha 4 ny volana Jolay taona 2024 izao. Mialona andrenesantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina izay anjarantsika androany dia manasa antsika ary hiaraka hivavaka isika. Vavaka isika. Saotra dera laza tolotra ianao Jesosy eo noho ity alahady vaovao menona ity indray. Ahafahana mitanila eto amin'izao toerana izao mba handre zao lazainao aminay. Manakolazaina aminay mandrakariva ianao ka dia sambatra izay satria Andriamanitra miteny ny Andriamanitra iray ary milaza aminay tokoa izay sitrapony. Mitenena Jesosy fa mangetahitanao zahay. Amen. Ny afatra izay ho antsika anio dia tsoahana avy ao amin'ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka 10 ny 1 ka hatramin'ny 9. Lioka 10 ny 1 ka hatramin'ny 9. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary noho ny afaka izany, ny tompo nanendry olona hafa koa dia 70 lahy, dia naniraka azy tsiroroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa halehany. Ary hoy Jesosy taminy, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Mandehana indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny amboadia. Aza mitondra kitapo-mbola, na kitapo-mbatsy, na kapa, ary aza miarahaba olona akory eny an-dalana. Ary izay nanao trano ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia hitoetra ao aminy ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy izany, dia hiverina ho aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany ka mihinana sy misotroa izay zavatra omeny fa ny mpiasa miendrika hazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano ary izay tanàna iakaranareo ka mandray anareo ny olona dia hano izay zavatra aroso eo alohanareo. Ary sy trano izay marary ao ka lazao amin'ny olona hoe efa miakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Nandefa eritreritra kely aho ny amin'ny hoe raha noho irahan'ny ray Jesosy zanaka handeha hidina ety ambony tany hamonjy ny olona dia inona reny no mety ho garanti na antoka mety ho voarainy Jesosy hoe hahomby ny iraka izay andrana azy. Raha nanidina tety ambony tany Jesosy ary ny safidy fa tsy niterena hidina ety ambony tany, move izy nanana antoka fa handray azy tokoa ny olona. Ianao mantsy zao rehefa hoe mahazo ordre de mission ka irahana manao mission dia omenanao daholo ny garantie rehetrarehetra, omenanao daholo ny antoka rehetrarehetra hoe aza matahotra efa vonona ny toerana handray anao, efa miandry ao ny atsy ny hôtely aroa ny braonao sy zao sy zao sy zao. Zany hoe farafaharatsiny zany misy minimum na garantie zay ianao vao misaventurer andeha amina toerana zay tsy fantatrao akory sy zay andrana anao. Dia apetrako amin'i Jesosy ny tsy hoe ny fanontaniana fa ty katy hoe petranga antsika amin'ny toeran'i Jesosy. Hoe izy nanana ny lapany voninahiny ny olona nanompo azy, anjely atapitrisany maro. Ho irahana ety ambony tany, déjà ça c'est quelque chose ozy vazaha. Zany hoe tsy iraka mahafinaritra. Ray zay, faharoa manarakaraka an'izay
tsy misy garanti hoe handray azy ety zay andrahana azy. Ary raha petraka ny fanontaniana hoe misy ve ny nanahoana ny fomba nandraisana an Jesosy dia aleo ny soratra masina no ilaza azy am'izao na toko voalohany 1:11 tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Zany hoe azo lazaina tsara zany fa ny raha atao bilan na atao banky tokana ny mission an Jesosy tety ambony tany tsy miresaka akory hoe tanteraka sa tsy tanteraka ny famonjena fa ny fomba nandraisana azy dia azo lazaina hoe fiasko, tsy fahombiazana. Raha fitinina fotsiny fiainan Jesosy voateraka izy na ny toerana zay haterahany toerana zay andraisana azy aza de tsy nisy toerana sahaza azy ny tranom-bahiny. Ça commence bien hozy ny vazaha. Zany hoe vao manomboka le iraka dia efa problème vao manomboka le iraka. De raha ny fijeritsika, raha ny fomba fitentsika andavanandro de hoe tena ho raharaha ty asa ity fa vao tsy manomboka akory dia efa zany ny zavatra nitsena azy. Avy eo raha dinganina zany tantaran Jesosy na ataontsika eny ampovoany aza tsy mba nanana zay nametrahany lohany akory. Zany hoe tsy zarizary ny toerana zay nipetrahany nanatanterahany azy. Ary farany dia fatatsika tsara taiza izy no maty any ivelan'ny tanàna tany Golgota izay toa milaza fa hoe olon-dratsy ratsy fiafarana. Zany hoe ny tantaran Jesosy zany raha sur le plan historique fa tsy miditra amin'ny lafiny ara-pinoana, tsy miditra amin'ny lafiny ara-panahy, tsy miditra amin'ny lafiny ara-pamonjena satria marina fa tanteraka ny famonjenantsika teo amin'ny fijerena fa eo amin'ny maha olombelona, eo amin'ny plan historique dia tsy happy end ny niafarany Jesosy, tsy tsara fiafara araky ny amin'ny film reny hoe ny rôle tsy maintsy tafavoaka foana. De eo indrindra no malasa eritreritra hoe manoloana ny fandavan-tenany Jesosy nandao ny lanitra, nandao ny lapana, nandao ny voninahiny, nandao ny maizy azy ray manontolo, toa tsy mifanentana ny lentan'ny sakrifisy, ny lentan'ny fandavan-tena, ny lentan'ny zavatra nafony par rapport ny fomba nandraisana azy tety ambony tany. Tsy mifanome mihitsy. Zany hoe raha teo amin'ny toeran'i Jesosy za raha manatombotso Jean-Luc mpanota ratsy mahantra ity dia azo lazaina hoe faty antoka ny nidinako tety ambony tany. Tokony hoe arakaraka voajavatra, arakaraky ny investissement nataonao tokony mba misy retour à l'investissement mba matanjatanjaka mba mifanarakaraka am'izay. Fa nan Jesosy dia sanatrian'izany ve rano natondraka kanakana. Raha ny herim-po sy ny zavatra nampiasain'Andriamanitra hamonjena ny olona dia tsy arak'izay ny fomba nandraisana azy. Tsy proportionnel zany. Kanefa eo indrindra no mahasarobidy sy mahafinaritra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mitovy amintsika olombelona hoe miankina amin'ny fomba handraisana azy, miankina amin'ny fomba hijerevan'ny olona azy, fa tsy nahasakana an'Andriamanitra zany ary tsy nahasakana an Jesosy zany hoe ety ambony tany. Misy hira zay i mpanakanto mahafinaritra Vonjy ny anaran'ilay mpihira Tarika Vonjy. Zao ny lohateny, zao ny anisan'ny tononkirany mpihira akafiziko koa manao hoe raha ohatra ka izaho ihany aza ny olona tety ambony tany ozy Vonjy dia mino aho ary matoky aho fa nidina ihany anao. Zany hoe tsy hoe misy vahoaka betsaka miandry aho de andeha aho. Tsika mantsy raha manao zavatra hoe est-ce que ça vaut la peine d'y aller move ilaina ve ny andehanako any nefa ny olona 3 sy 4 ny miandry any ohatra. De ozy izy Vonjy hoe na de izaho rery aza ozy izy ny olombelona teto ambony tany de azoko antoka
fa mbola nidina ihany ianao zany hoe amin'Andriamanitra ny valeur ny hain'ny olona anankiray ny hain'ny olona no ambony amin'Andriamanitra fa tsy ny fomba handraisan'ny olona azy azo lava tsara vena izy tsy hoe hanao ahoana re ny fandraisan'ny olona zany ka mba mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo mba tokony mba vidika aza vidia amboninahitra tokony mba araisina amboninahitra manao ahoana reny manam-pahefana eo amin'ny fireneny reny rehefa mandeha manao tournée na mamangy vahoaka taterina amin'ny camion taterina amin'ny bus taterina amin'ny tsekotsony ny vahoaka mba hitsena ny mpitondra fanjakana am'izay mba miedinedina sy falifaly ny mpitondra hoe ndry mamim-bahoaka ndry rety vahoaka miandry na de fantany aza fa tsy tia azy reo vahoaka reo satria ilain'ny ego ny olombelona ny avinaviny olombelona ny estime avy amin'ny olona hoe tianay ianao na de tsy tiany azy fa nany Jesosy nan'Andriamanitra tsy important aminy hoe hanao ahoana ny fandraisan'ny ny olombelona fa ny azy ny zava-dehibe de hoe misy aina tsy maintsy vonjeny eto ary io aina vonjeny io no ambony amiko ka na tsy hafalin'ny olona aza ny atongavako de ho atako zany satria ambony amiko ny ain'ny olona izany nan'Andriamanitra no moteur manosika azy manao zavatra tsy ny appréciation-ny olona tsy ny fijerin'ny olona tsy ny retour à l'investissement no mibaiko an'Andriamanitra manao zavatra fa hoe aina no vonjena ny texte zay nanatsika eto androany dia am'izany indrindra no asehony eto ny projecteur an'izao texte zao zany hoe ny attention zay tia ny sarena ny sain'ny mpamaky azy zany indrindrandrindra ny nataon'i Jesosy de zao hoe ny fanirin'Andriamanitra fatratra ny hamonjy ny raha olombelona na dia fantany aza fa tsy ho voaray izy eno tsara ambony amin'Andriamanitra ny hetahetany sy ny faniriny hamonjy ny raha olombelona ka dia izany manosika azy ho tonga ito am'izao tontolo zao na dia fantany aza fa tsy ho tsapan'ny olona ny asaribidiny zany sanatrian'izany hoe volamena omena olona de atsipony olona ny apako fantany zany fa tsy nanakanazy raha isika zao teo amin'ny toeran'i Jesosy hoe za ve de andeha hanao aka riska be dehibe raha atao zany ny atao hoe analyse de risque inona no andaniko fotoana any ambony tany nefa fantatro fa hovonondro zareo inona no andaniko fotoana handeha hamoy an'izao zavatra nanako rehetra reny nefa ne tsy tsapan'ny olona kory ny fitiavako azy ohatra ny fitentsika olombelona hoe raha mba fantatrao mantsy ny fitiavako anao raha mba tsapanao ny fitiavako anao de mba ho nanaja ianao de mba ho nojerenao fa tsy tsapanao zany fitiavako anao zany kanefa tsy nanakana an'Andriamanitra ary zay le fitiavan'Andriamanitra io le hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ary zany nampaharetako ny famindram-poko aminao zany hoe le fitiavana mandrakizay de fitiavana mialoha zany hoe tsy miandry anao handray ahy aho vao ho avy tsy miandry anao hanaiky ahy aho vao hanolo tena ho anao zay mantsy mahazatra ny olona hoe raha mandray an' Jesosy tsika dia zay Jesosy vao hanao tsy miandry anao akory izy fa ny azy ny tonga aloha ary ny azy no ataony mifatratra be dehibe zay le hoe tsy anareo no nifidy ahy fa za no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa matoa ianao mandeha matoa za mamoa de satria izy no nifidy fa raha izaho no nandrasan'Andriamanitra hatsiaro tena hanantona azy tsy nisy ty logosy androany maraina ity tsy nisy zany RGL zany tsy nisy zany rehetrarehetra zany keo zany no mahatonga amin'ny teny aminareo hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana mialohan'ny fitiavantsika ka eo indrindra no ametrahantsika ny afatra eto amin'ity
texte ity. Rehefa mamaky izao texte zao dia izao no zavatra voaraiko manokana, tsy hoe voaraiko moa zany fa raha azo fitinina zany ty texte ray amanontolo ity dia teny ray no mahafehy azy na mahalaza azy de ny hoe incertitude amy teny frantsay. Ahoana reny andikako an'izany amy teny malagasy hoe ny fisalasalana, voilà, tsy hoe doute fa incertitude. Ny fisalasalana ny amin'ny hoe tsy voatery hahomby sy handray ny asa andrahan'Andriamanitra tinao ianao. Tsy voatery handray ny asan'Andriamanitra zay andrahan'Andriamanitra anao ireo olona zay andrahany anao. Tsy manome garantie anao Andriamanitra hoe raha andeha ianao ka hitory hanambarany ny afatro dia handray anao ny olona, tsy nampanantena an'izany Andriamanitra. Jereo tsara ny texte eto. Andenga iverenantsika vakina de misy ampahany vitsivitsy zay ho fantenako ahitanareo azy tsara. Eo ary manomboka amin'ny andininy faharoa. Be ny vokatra fa ny mpiasany vitsy. Eo zany dia efa tonga am'ilay fitenena hoe il annonce la couleur. Tsy zavatra mahafinaritra zany a. Tsy mba zavatra manome motivation. Ianao ve zao raha mirecruter olona, mandray olona hiasa ao aminao tokony hainao tsara reny hoe ny avantage ato am'ty toeram-piasana ty dia mandray 13e mois isa-taona, dia misy avantage ohatr'izao etoana ny frais-nao de mahazo congé anao de mahazo permission anao zany hoe miezaka mihitsy anao zany raha misy olona tianao ho recrutena ka ho hitanao fa olona manana compétence ary tena olona manana maizy azy de tena miezaka le mpampiasa sy sariana ny olona io. Eto ndray nefa vao anomboka ny asa de efa mampiomana hoe ho mafy ny asa satria be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy zany hoe tsy ho mora. Hafa kely nanjasosy ny fomba fanaovany recrutement. Tsotrina ny olona hoe manao recrutement dia asoasoana le toeram-piasana, atao mihitsy zay ababobabo fony le mpiasa vaovao zay surtout mpiasa manany maizy azy. Fa ny azy dia basa ty fitiavana hoe tsy mora. De toy izy any amin'ny andininy faharoa ihany. Indro andininy fahatelo. Indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondro ampovoan'ny amboadia. Tsy haiko anareo fa zany toeran'ny olona mare an'izany hoe olona vao recruter anao de hoe raha amy toeram-piasana mahafinaritra daholo ny mpiara-miasa ato. Mpiara-miasa ato tena sympatika, olona tia mandray namana, olona mahafinaritra l'équipe ato solidaire, tena réactif, proactif be. Fa ozy hoe zanak'ondro ampovoan'ny amboadia ianao. Tsy misy garantie zany toy izany andray ny andininy manaraka. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ary aza miarahaba olo akory eny an-dalana. Zany hoe tohatrany tsy misy avantage en nature, tohatrany tsy misy goûter, tohatrany tsy misy fanogadoa fa to miato bille, soavaly miato bille. Ahoana ary zany? Kosa tokony anjaran'ny patron miatoka ny sakafo sy ny fiara fitaterana na mpandehanana nampanaovana ny asa. Eto ndray nefa de hoe miomana fa tsy misy kitapom-batsy, tsy misy ninonino. Mbola androso ve? Mbola hiroboka ve ianao? Sa ny akamaroantsika de Jesosy raha omenao vola be aho dia hanompo anao aho, hatolotra anao ny ampafolo-karena, hanompoko anao. Raha omenao fiara aho dia hoentiko anaovako tafika masina. Raha omena zany hoe isika zany de hoe alefaso aloha ny avy any aminao Andriamanitra. Aiza ny garantie? Ahoana ny idirako amy zavatra zany tsy nakina tsy fantatra.
alefasino le fandehany zay avao hanompo anao fa eto de hoe tsy misy ninininy androso ve anao za mino fa farafaratsy ny atsasany efa mihitsany raha ataontsika hoe misy olona zato zany eto a efa tsy hitany dimapolo non 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 pas question tsy hiditra am'izany kiloto tery zany toizatsika ny vaky teny ary zay trano idiranareo de lazao eo aloha hoe fiadanana ho amin'n'ity trano ity raha misy ino tsara raha misy zanaky ny fiadananao de hitoetra ho aminy ianareo raha misy izy tsy miteny hoe matokia fa misy zanaky ny fiadanana andray anareo fa raha misy manalasala zany c'est pas sûr tsy haiko aloha raha ho anareo sofinareo miaino am'zao fotoana zao raha za zany tena hoe soyons honnête aoka tsy mitsotra etsika ilazany marina raha ianao zany hoe maheno an'izany rehetrarehetra zany inona ny zavatra voarainao amy saina tsy miangatra inona ny zavatra mibanao anatinao hoe manao recrutement zany ny lanitra hoe mila olona irahako anao ny asako taga hoe mifidy roa am'fitopolo lahy jesosy eto ianao zany ao anatin'le roa am'fitopolo lahy petranareo am'le toeran'le roa am'fitopolo lahy hoe avianareo roa am'fitopolo lahy irahako anambara ny afatro any amin'ny tany zay nyrahako anareo fa izao mafy ny asa zany hoe be de be ny asa ka tsy ho vita mora ohatra zao le vao manomboka eteo be ny mpiasa be ny asa fa ny mpiasa ny vitsy ina ny tia miteneny zany de hoe hifatratra any aminao ny asa ny olona hialangalana tsy vakilo zany fa ny manao ihany ny manao tsy zay ve moa le fitentsika mitaraina tena mafy kosy ty asa ty eto ve rangah de zay ny manao ihany ny manao fa ny sasany to mialangalana ka izany ty asa ty rehefa mitady voninahitra sy laza ny olona de mahay miaraky any daolo homena médaille homena prime homena tableau d'honneur hoe reto daolo ny olona niara-teto fa rehefa raikitra am'izay ny sakoroka na tonga ny ady mangotraka ianao ny tavela farany eo zay no lazainy jesosy eto hoe ato tsy mitaraina tanamepaka tsy mitaraina tanamepaka satria ny asa mafy de hitotona any aminao tsisy olona anao an'io eo ianao no efa traran'io handeha ve zay ny ray avy eo indro maniraky anareo mpivoan'ny amboadia tohatra ny milaza zany hoe ny manodidina anao ihany no hamely anao ny mpiara-miasa aminao ireo tsy azonao antenaina kory ianao zao mieritreritra reto rahalahy malala ao amin'ny tompo anabavy ao amin'ny tompo retapo ao amin'ny tompo amboadia hamiravira tsy andefitra aminao satria ny fandraisana anao tsy ho mpiara-miasa mpifaninana ary io ny zavatra mampalahelo amin'ny asan'Andriamanitra zavatra mitranga zany de ozy jesosy hoe mbola andeha ve nareo roa mifitopolo lahy zany hoe mila mitandrina anao zany hatram'izay ametrahanao ny tongotrao tsy fantatrao akory io akaikinao miara-miasa aminao io hoe inona ny tena tanjony inona ny tena manosika azy tsy mitovy ny motivation ianao mety tena manatotona ny herinao ray manontolo am'le asan'Andriamanitra tsy manisa andro tsy manisa vola tsy manisa fotoana le mpiara-miasa aminao anefa ny amboadia ina le amboadia re zany tsy mitady afa-tsy no azy ny amboadia zany de vao mahita hanina de tonga de vao mahita sakafo tonga de zay ny amboadia zany hoe olona mamba olona nona olona mitady zavatra hoarapaka ny miara-miasa aminao ianao anefa ny mamoaka satria tiako lazany eto na voly io na fotoana io na heri-po io na inona io dia kay tsy mitovy mba miara-dalana eny any fa tsy mitovy ny motivation tsy mitovy ny tanjona ary dia aseho ny kiaratra eny any rehefa elanela
ireo le amboadia iaraka aminao mbola andeha ve ianao zy jesosy toizako ihany no zany de mila mitandrina zany hoe le asa efa saroky le olona ny ran'andriamanitra atsika etona filazantsara efa manahirana mbola manampitrotraka koa le mpiara-miasa zany hoe io jesosy io a pragmatika jesosy io zany tsy mitsingevana any amin'ny abakabaka na de avy any an-danitra aza fa manokatra tsara ny masonao zay irany anao miasa hoe zany ny réalité ny ty asan'andriamanitra ty ary zay nanomezako any alohateny hoe ny ranomaso sy ny fifaliana ao anatin'ny asa fanompoana c'est pas du repos sy la vie en rose ny asan'andriamanitra satria zany ny zavatra miandry androsy any ve ianao de mbola toizako ny teny ndray izy aza mitondra na kitapom-batsy akory na kapa ina dikan'izany dikan'izany de hoe fasahiranana précarité aza miandro hoe misy famatsiana matanjaka vo andeha anao ny asan'andriamanitra aza miandro hoe misy vola mitobaka sy misy moyen be deaibe io no anisan'ny nanafarany mamaneny lava ny zany any ara-panaritra rehetra fa avelona rehefa manao ny asan'andriamanitra ozy izy neny lava de tsy hoe aizany vola fa ny fanontaniana voalohany tokony apetraka reo izy izy rehefa misy asa ampanaovan'i jesosy anareo de hoe iza no handeha hanao ny asa averiko ndray ozy mamaneny lava rehefa andeha hanao ny asan'i jesosy anareo izy izy de aza mametraka fanontaniana amin'ny voalohany zany hoe tsy tokony première question aiza ny moyen fa tsy hoe iza no iraka ny problématika de hoe olona no problema fa tsy vola iza no irakay ozy izy Isaia réflexe atsika fiangonana réflexe atsika kristianina réflexe atsika fikavana kristianina dia inona daholo ny 99% manakana ny asa fitoriana zay ataotsika de hoe tsy misy ny vola tsy misy ny enti-manana nio zany de ajanony io asa io tadidinareo tamin'ny namokisan'i jesosy ny olona tsoby 5,000 lahy ozy petera fa vola toinona no vo ampy amahanana ny reto vahoaka be reto solution ny petera solution de facilité raha vao rangaha aloha samy barakay fa iza nitikizo amin'io tsy tia amoaka vola amin'ny trésorerie petera amin'io ozy mantsany jesosy hoe efa nataonay ny koty tsy tafa io e trop loatra le dépense ary faharoa manarakaraka an'izay ahoana ny amanana 10,000 lahy tsy mbola kotiana zaza mambehivavy lôzika be na ny petera fa tsy adala kory petera manaraka ny kajy ara-dalàna petera ary raha tokony izy tokony ianao petera jesosy tena marina kosa ny teninao petera tsy tafavoaka zaza am'izany tsika fa aloha ajanona treo kinanjo nisy zaza kely anankiray metsometso na miteniteny foana hoe za manana mofo 5 sazan-drano 2 zany hoe inona zany mofo 5 sazan-drano 2 zany goûté hainareo nga mangotena mpianatra mandeha mianatra reny zavatra kely nahare an'izay jesosy efa ampy io ampiasao io asa vao mipetraka ny olona de zarao ny hanina na ny jesosy zany tsy hoe aiza ny moyen fa iza ny olona hanompo zazakely no nitsangana na mahana 5,000 lahy fa ny mpianatra 12 lahy ngeza lahy tsy aninona tsy aninona mahafafambalaka ho andro peterana iny zazakely sekoly alahady no nitsangana de ny teny hoe tia ny goteoko dia vita ny famahanana ny 5,000 lahy tsy moyen no problème amin'ny asan'andriamanitra fa olona
mahantra olon'Andriamanitra. Tsy mahantra vol'Andriamanitra fa mahantra olona. Hozy dadatora Jakoba zay, efa maty izy pasteur Dalela Rajakoba fa dadatora Jakoba ny fiantsonay azy satria zay nahazatra anay. Tsy normalina ozy izy raha olona manompo an'Andriamanitra ka milaza izy fa misokatra midanadana ny fony fa ny poketra ny midigadana folo. Tsy normalina ozy izy raha mpanompon'Andriamanitra milaza fa babon Jesosy ny fony ary misokatra ny fony ho an Jesosy nefa ny poketra ny midigadana folo. Tsy normalina ozy izy. Raha vadiko zay niteny pasteur Rajakoba zay de hoe raha tena azon Jesosy ny olona anankiray de mazava ny troy. Olona ny problema amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy moyen. Kanefa ozy Jesosy noho izay anton'izay de mila miatrika ianao mandehana ozy izy. Matsy ny roa amby fitopolona. Fa tsisy olona hiantra anao zany eo. Tsisy olona hanampy anao zany eo. Fa andano ampiasao zay kely eo ampianatana anao. De nandeha izy roa ny fitopolona. Ary farany zay tena azo lazaina hoe mafy de mafy indrindra tamin'ity tantara ity de ty hoe tsy handray anareo ny olona. Raha sendra mba misy mandray anareo izy eto zany Jesosy de mba manome courage kely an'izy ireo fitopolona hoe eny e, mety hisy tokantrano vitsivitsy handray anareo eny am-pandehanana dia hano zay omeny anareo, sotroy zay rano arosony anareo, zany hoe araraoty, tsy hoe akory hoe manararaotra ny fahatsoran'le olona fa hoe rehefa mba misy kely de mifalia. Mifalia am'izay kely eo am-pelantananao de ampiasao zany hanohizanao ndia satria mety atao amin'ny tokantrano ray sy nisy nandray, tokantrano ray sy nisy ndray de mba nisy anankiray mba niantra nanome rano mangatsika, mba nanome tapa-mofo, mba manome fandriana kely satria reraka nandeha tongotra nandritra ny tontolo andro de ozy Jesosy hoe araraoty dia indray avy eo no ataovy investissement vaovao ho entinao mandeha rapitso. Mandrona an'izany texte zany ry havana, inona ny zavatra manako be any anatin'ny fo sy saina mampanahintsika hoe tout ça pour ça. Hoe Jesosy any, zahay kosa nefa tena petera moa navaky vava mihitsy indray mandeha. Zahay efa nafoy trano, nafoy tany, nafoy rahalahy noho ny aminao. Inona no mba ho azonay? De ozy Jesosy hoe zay nafoy trano, nafoy tany, nafoy an'izao de azo avy zato eny ary mba amin'ny fanenjehana. Aza manantena sitraka aman'olona amin'ity asan'Andriamanitra ity. Aza manantena sitraka aman'olona amin'ity asan'Andriamanitra ity fa ny gado na ny tombom-barotra ho azonao aza dia fanenjehana. Ingratitude no ahazonao. Tsy fankasitrahana. Daroka aza no azonao. Tefakatahamaina no azonao. Opareny no azonao. Zany hoe lay Jesosy zay maniraka zany dia lucide tsara. Tsy manolo-bato mafana ho an'ny iraka zay rano manao ny asan'Andriamanitra. Sokafany tsara ny masonao hoe vonona ve anao Jean-Luc, ireto ny miandry anao, sovaly miatobily anao, zara fa misy andray anao any, e fio zay tonga eo, mpiara-miasa aminao tsisy antenaina, mafy miasa, tsy azo antoka hoe isy andray, mbola andeha ve ianao? Raso kely aloha eritreritra Jesosy. Aloha andinika tsara fa ohatrano gravy ty zany a. Izay le fanontaniana, andeha ve ianao? Mandainga zay mpanompon'Andriamanitra milaza any aminao any hoe miasa an'Andriamanitra, marina fa mahafinaritra ny asan'Andriamanitra, raha tsy mahafinaritra ny asan'Andriamanitra eto, ary ho azavaiko aminao, inona ary le mahafinaritra amin'ny asan'Andriamanitra? Tsy ilay atmosfera. Ato amin'ity asan'Andriamanitra ty a, sao de diso fanantenana nareo hoe
ao amin'ny fiangonana na ao am-piaramiasa dia lanitra. Ato amin'ny asan'Andriamanitra no tena ahitana ny mangidy. Ato amin'ny asan'Andriamanitra no tena ahitana ny fingapingana ataon'ny olona. Ato amin'ny asan'Andriamanitra no tena ahitanao tsy fankasitrahana. Ato amin'ny asan'Andriamanitra no mety ahitanao fatiantoka akory aza. Kanefa inona ny fifaliana amin'ny asan'Andriamanitra? Aiza no anovozanao ny motivationao ary? Raha hiandry providence ianao, raha hiandry fitahina ianao, hiandry zavatra mirotsaka ianao hanao ny asan'Andriamanitra dia vous serez déçus. Ary tehitena hoe raha izay no manosika anareo hoe za no pon'Andriamanitra fa tsy foana koa ny fikelezana ainao amin'ny tompo fa dia ho tahiany Jesosy foana rehefa mahafoy ho azy. Je vous dis bonne chance. 25 ans de ministère zao rangahy eto alohanareo zao, j'ai vu toutes les couleurs. Toutes les couleurs. La trahison de tes collègues. Ny haratsipanahan'ny olona. Ny amafy ny fiainana. Ny fiforetana. Ny haretana. Ny fiafiana zavatra maro. Fa maninona mbola mijoro ety foana ary 5 taona satria ity no valiny. Rehefa niverina ny 27 ka ny falifaly zareo fa zareo zany mba nahita nangirana. Soran'Andriamanitra nahita nangirana izy 27 hoe tena nanaiky anay daholo hatramin'ny fanaratsy Jesosy. Falifaly daholo nanao rapport hoe tena nilay be ny asa, tena naomby be zahay. Succès, succès, succès. Zay moa tsy ny olona hoe succès, succès, succès. Teo Jesosy oh, doucement. Aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy. Fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra nareo. Zany hoe io fifalianareo 27 io marefo. Raha izany no anorenanareo ny fifalianareo amin'ny asan'Andriamanitra dia rapitso anareo dia miabandona. Satria nareo nahita succès. Oui, misy fahombiazana amin'ny asan'Andriamanitra tsy mandany zany fa isy koa tsy fahombiazana. Misy ny échec. Zany no milazan'izany. Tsy tiany mpitory-teny rehetra lazainy zany fa lazaiko. Il y a des chèques dans le ministère. Fa fanontaniana mbola anao hoe sa tsy anao tsony. Indray mandeha ve no manta varo izy ny gasy zay dia maninona? Andevana sotro ve? Misy ny échec. Fa izao ny motivation, ny force, ny courage manao ny asan'Andriamanitra dia tsy refesina amin'ny alalan'ny résultat fa refesina amin'ny hoe aina no vonjena. Hitanareo reny olona miasa amin'ny urgence reny, inona ny azany passion. Isan'andro reny dokotera miasa amin'ny urgence reny, na pompier, na médecin urgentiste, dia mahita faty olona isan'andro. Nahita reportage anankiray dokotera hoe c'est pas facile aux izy, nareo zany mieritreritra fa c'est notre boulot, c'est notre métier, fa miady amanainy isan'andro ato. Raha ataontsika misy olona 20 miditra amin'ny urgence androany, misy eo 5 ny maty, dia lay 5 velona no mbola motivation mampijoro aeto izy le dokotera. Fa tsy hoe ngamba zaho tsy natao amin'ity mpiasan'ny urgence tika 20 ve ny marary miditra tato androany dia 5 maty tsy natao anaty. Non, c'est une victoire à chaque vie sauvée. Vao misy aina ray voavonjy dia fahasambarana. Ary zay no fifaliana hoe mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anarana. Izay hozy Jesosy no tokony base ny fifalianareo. Fa raha ohatra ka success story, satria namoaka devola nareo dia afaka le satria nareo misy nanao sponsor, satria nareo nahazo antisty dia izay ve hozy Jesosy no ametrahanareo ny motivation nareo. Motivation impure zany. Ary tsy ateza amin'ny asan'Andriamanitra io ianao raha izany satria rehefa ifanenam-pakakitay ianao rapitso dia hozy anao aloha hijanona. Fa ny fifaliantsika, ny motivationtsika dia zao hoe misy aina voavonjy ao. Zay vao azoko amin'izay le teniny Jesosy any amin'ny Loka 5:12. Loka 5:10 manao hoe lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatreny anjelin'Andriamanitra ny ampanota iray izay mibebaka.
ndry hafa kely le fifaliany Jesosy an nandao ny lanitra izy an anjely atapitrisany no nafolony an valiny mpanota ray mibebaka de efa mahafaly an'le Jesosy. Tsy haiko loha nareo raha nareo to amin'ny plasy Jesosy nareo ve ho faly am'izany? Jesosy niaritra ny kapoka, Jesosy niaritra ny latsa, Jesosy niaritra ny fanivaivana, Jesosy niaritra ny fanaovana azy ny tsinitsininy. De ny lôzika atsika raha taotona Jesosy tsy mora kosa no valiny zao. Zay ozy tsika zay fefiko zay kosa misy valiny. Ina ny valiny? Mpanota ray mibebaka de efa mahafaly an Jesosy. Zay le teneko aminareo hoe na Jesosy ny azy ny manosika azy de zay. Rehefa misy aina anankiray voavonjy na iray fotsy azy de fahasambara. Zany hoe tianao tenenina riavana de zao. Am'ty asan'Andriamanitra ity, am'ty iraka zay an'ran'Andriamanitra anay ity sy an'rany atsika ity, ny aoka ny fifaliantsika tsy voafafany ranomaso. Tena betsaka ny ranomaso amin'ny asan'Andriamanitra. Hoy teny le mpampianatra anay zay hoe iondanareo pastora io izy vao nanomboka ny fianaranay tany amin'ny STPL fianarana pastora. Iondana atorinareo amin'ny alina io izy ilay mpampianatra anay zay no ivadika mosoara kotsan-dranomaso anareo ho amin'ny asan'Andriamanitra. Hitomany anareo an'ity asa ity. Tena maro. Zany hoe misy fahoriana, misy déception, misy fahakiviana, misy hoe tena tsy hanao tsony an. Zany mibetsaka ato fa tsy mahafafa ny fifalianareo izy rehefa mahita olona anankiray babon'i Jesosy. Tonga de ohatra hoe fafana daholo le avizanana ray manontolo. Zay mahita an'izany eto amin'ity pejy ity. Rehefa maheno zay misy olona ray fotsiny jorvavolombelona aminay hoe faly hoe nahita an Jesosy izy, nafantatra ny famonjeny Jesosy izy, nafahan Jesosy izy. Tena ohatrany mahazo prime. Plus même. Izay ozy izy no valim-pitia. Ny valim-pitia andrasanao ry mpitoro ny filazantsara de tsy ny lanitra misokatra ka mamaly ny valim-bavaka ao. Tsy ny lanitra misokatra ka nazahoanao 4 V8 satria ianao mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra. Tsy ny lanitra misokatra satria ianao na nijaly de nahazo fitahina. Fa ny valim-pitia ny mpitoro ny filazantsara dia ny mahita ny olona babon'i Jesosy. Ça, c'est la plus grande récompense. Fa imagineo ange, ianao tena nanao ny zavatra ray manontolo nefa ianao zéro résultat. Tout ça pour ça. Ataotsika hoe tena mitobaka ny fitahin'Andriamanitra. Ataotsika hoe isam-bolana ianao zany mahazo 4 vaovao satria tena hoe nanompo an Jesosy. Ataotsika hoe isam-bolana ianao mahazo prime any amin'ny toeram-piasana. Satria ataotsika hoe mahazo isaky ny anao tafita daholo zanako tena hoe ozony olona hoe amirapiratra ny voninahitry'Andriamanitra amin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Nefa ny olona zay andrahana anao tsy mahavoaray le filazantsara fa sanatria zany zany noentinao any ankady satria ny fampianaranao fampianarana sandoka, fampianaran-diso, fampianarana mitaona ny olona any amin'ny hena. De ho iaho hoe manahirana ihany zany zavatra zany. Ka dia mampahery atsika aho ianao zany zao le 2 asony Jesosy andeha nareo zao. Ho tapitra ty toriteny ity, maniraka nareo aho. Reo ny miandry anareo. Antany anareo 2:30 mianadahy mianaka zay tazako eto en direct fa tsy jereko reo olona mbola hijery en différé. Handeha ve nareo? Zany ny miandry atsika. Mbola andoha andeha ve nareo? Mbola hirotsaka ve nareo? De ozy izy ny olona il faut être fou pour s'aventurer avec le Christ. Oui, oui. Il faut être fou pour s'aventurer avec le Christ. Bien sûr. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny zanalahy tokony. Il faut être fou pour donner son fils unique à ce monde mauvais. Il faut être fou.
fous d'amour. Bien sûr, nous sommes des fous. Tsy mamenatra ny milaza an'izany. Tsy mamenatra ny manaiky an'izany hoe adala zahay, adala nareo, vendrana ianareo mandany fotoana amin'io, vendrana zahay, adala zahay satria adalam-pitia. Tahaka an' Jesosy koa zay lazany hoe adala nafoy ny lapany, tahaka an'Andriamanitra ray koa adala nafoy ny zanany tokana ho an'ity tany tsy mendrika ho tiavina ity, adala izy. Nefa izany no kitro ifaharan'ny fanontona, izany no kitro ifaharan'ny fanolorantena may, satria tian'Andriamanitra loatra ny olona, tian'Andriamanitra loatra ny olona. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azo hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Vavaksika. Jesosy io ity aho iraho. Misaotra anao fa tsy nanolo-bato mafana anay ianao, nanandainga aminay, nanam-panantena tsy misy aminay. Tsy tahaka ny fanaon'ny olona hoe mahafinaritra be io, tsara be io, tsisy atahorana io. Nabaribarinao aminay hoe zao no miandry anao zao ndraiky, zao no nanjo ahy hanaraka avy ianao. Iza moa Jesosy no iavonavona, ianao aza lay tompony tompo, mpanjakany mpanjaka, nanaiky ny tsy nazo nekena rehetra satria sarobidy aminao loatra ny ainay, de hozaiko hoe ity aho iraho aho. Ny dera ny laza ny voninahitra ho anao irery andry Andriamanitra io, zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Sanitain'Andriamanitra mirary soa antsika rehetra, mame fotoananao amin'ny heriny toy izao indray. Veloma tompoko.